Alleloia, alleloia. Mbola miarabanao amin'izao andro marainan'ny fa 13 aprily 2024 zao ary tonga amin'ny andro fa 9 amin'ny anina zaza isika. Makasitraka anao manaraka an'izao hanina ara-panahy izao satria izany mihitsy no sitrapon'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Ary mino fa akasika anao izao teny izao androany. Ny loha hevitra dia hoe sa mijoro na irery aza. Sa mijoro na irery aza. Alleloia. Ary jerentsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Josoa 4:20 andininy 15. Josoa 4:20 andininy 15. Avakiko tanteraka le izy amin'ny anara-mahery Jesosy. Nefa raha tsy sitrakareo ny hanompo an' Jehova dia fidionareo an'io izay tomponareo. Na ny Andriamanitra izay efa nitompon'ny razanareo tany andafiny ony, na ny Andriamanitra ny Amorita izay ponina teto amin'ny tany ninanareo. Fa raha izao sy ny ankona kosa dia hanompo an' Jehova izahay. Amen. Fa raha izao sy ny ankona kosa dia hanompo an' Jehova izahay. Halleloia. Misy fotoana hoe ny feo rehetra manodidina anao dia teny hoe manaraha fotsiny, aikeo fotsiny. Kanefa Andriamanitra miteny hoe tsia, mitsangana ianao, aoka ianao hiavaka. Ny finoana feno fahasahiana dia vonina nitsangana na dia irery aza. Vonina ny ainan'ny fiainana tsy mitovy amin'ny rehetrarehetra. Josoa teto dia nanao fanambarana tena feno fahasahiana noho ny fahamarinana. Tsy ilainao ny hoe manaiky daholo ny olona ny amin'izay fanapa-kevitra ao. Fa tokana ray ny ilainao dia ny Andriamanitra miaraka aminao. Ary olona ray sy Andriamanitra dia betsaka lavitra noho ny olona be dia be. Amen. Ohatra ray eo anaty Baiboly, ireo telo lahy naman'i Daniela, Sadraka, Mesaka sy Abednego dia nijoro teo anatrehana mpanjakana firenena zany izay natanjaka indrindra tamin'ny androny. Ohatran'ny hoe États-Unis zany amin'izao tsika miteny izao, ohatran'ny hoe izay no natanjaka indrindra dia nijoro teo anatrehan'ny mpanjakan'ilay firenena natanjaka indrindra izy. Ary tsy nanaiky ny ankohaka teo anatrehan'ny sampony. Ary na dia nafanaina impito aza ny lafaoro dia tsy niova hevitra ry zareo. Fa hoy zareo hoe na tsy hanavitra anay aza ny Andriamanitra ay dia tsy hanompo ny Andriamanitra ao zahay. Izany ny atao hoe fahasahiana tsy azo zongozonina. Amen. Jereo amin'ny fiainanao, ahoana ny ampiaranao an'izany? Misy marimaritra iraisana ve eo amin'ny fiainanao hoe nanaraka ny daholobe ianao fa tsy nijoro amin'ny tenin'Andriamanitra? Androany sahy mandray fanapa-kevitra hijoro miaraka amin'Andriamanitra. Amen. Soaty mihitsy ny hoe tahaka ny fanekena ataonao amin'ny tompo zany. Hoe raha izao dia ataovy ao ny anaranao dia hoe zao no natao. Dia soniavy, dia siodady ary atsao. Be dia be mantsy eto amin'ny fiainana asain'ny olona manaraka-kefa ianao, nefa ianao tokony tsy hanaraka-kefa. Indrindrandrindra fa rehevo hoe Andriamanitra miteny anao hoe mijoro ohatra ny fahitsiana dia ianao miteny ka tsy manan-tsafidy fa ohatrohatran'izao ny fomba fatao, dia amin'izay ianao zany le manaraka le hoe marimaritra iraisana. Raisiko fotsiny ohatra hoe manao tsolotra hoe ny taratasinao dia tsy maintsy manao tsolotra aloha vao tafavoaka ny taratasinao ohatra, nefa ninao zanak'Andriamanitra. Mahery lavitra noho ny tsolotra ny Andriamanitra. Halleloia. Ho noho izany
oka ianao hitsangana hijoro na dia irery aza. Fa raha hoe zavatra omen'Andriamanitra anao ka efa natokanao anao iny dia tsy maintsy azonao iny na ahoana fotoanany io. Alleloia. Mijoro ianao amin'ny fahitsiana, mijoro ianao miaraka amin'ny tomponao, fa rehefa miaraka aminao izy ao anatinao lehibe lavitra noho amin'izao tontolo izao. Amen. Hivavaka tsika. Ray io omeo hery sy fahasahina aho hijoro anao na dia tsy hanao izany ary ny rehetrarehetra. Tsy manaiky ny marimaritra iraisan'izao tontolo izao aho. Nisafidy ny lalanao aho Tompo, ny fahamarinanao ary ny fiainana na inona vidiny eo. Fa raha izao sy ny ankohona kosa dia hanompo an'i Jehovah izahay. Amin'ny anarana mahery an'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Mino aho fa nakasika anao izany teny izany ary ho ampiarinao eo amin'ny fiainanao andavanandro. Ary Andriamanitra ny fahasoavana ny ombanao amin'ny zavatra rehetra ataonao, hitany asanao androany, hitany fianaranao ihany koa androany, ary hanome hery anao mba hijoro sa na dia irery aza. Ampitiavana be dia be, Docteur Ina Telesforiana.